Pentekosta fifaliana, Pentekosta fifaliana. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadarana ary fifaliana ao amin'ny fanamasina. Romanina 4:7-7. Pentekosta fifaliana iarahanao amin'ny Hiaka Mafy sy Fiderana. Iara-paly indray tsika hanovy hery avy amin'ny fanamasina ka hiara hitera Hifampahery sy hiara hivavaka ihany koa. Iaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra sy artista maro avy eto Madagasikara. Ary koa ny any ivelany. Joseph Taff, Lovatina, Pepe Shine, Rojo Nyavo, Antsany Kristy, Mialy Rakotomamonjy, Kloina, Jaus Band, Ferra 900, ary Betia sy ny sisa. Pentekosta fifaliana. Ny sabotsy 12 May ho avy izao dia anomboka amin'ny 2 ora ao amin'ny page Facebook ny Hiaka Mafy sy Fiderana sy ny radio vaovao maso. Pentekosta fifaliana. Pentekosta fifaliana. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafaraka eto indray isika ianao amin'ity fotoana manokana omeny tompo antsika ity, hiara hideran'Andriamanitra, hifampahery, hiara hifaly mihitsy satria fantatra moa akatoko ny Pentekosta androany ary amin'ity an'ity isika dia efa ankalaza Pentekosta feno fifaliana. Fotoana manokana atsiarovantsika nandefasan'Andriamanitra ny fanamasina ary feno fahasoavana mihitsy tsika hoe miaina ao anatin'izany vanim-potoana ny fanamasina izany ankehitriny. Andriamanitra izao mihitsy re olona no monina ty anatintsika amin'ny alalan'ny fanamasina. Fahasambarana izany asa razonao tsaina fa tsy misy arena, tsy misy zavatra hafa azo ampitahina amin'izany mihitsy fa ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra no ao aminao. Tonononay aminao, tononoko aminao manokana ny fiadanan'ny tompo manasa anao hiaraka ao anatin'ity fiombonantsika ity isika mandritra ny any amin'ny adiny 2 mahery, adiny 2 sasany anoantsika ny hiara hideran'Andriamanitra, hiaraka mifampahery, hivavaka indray mifampaherezany tenin'Andriamanitra, hiaraka mipanakanto. Aninona moa tsika hifantoka amin'izay hoe efa noraisitsika ny fanamasina dia hifaly ao amin'ny fanamasina isika. Tenin'Andriamanitra no mpanantsika ny fiarahana dia le ao amin'ny Romanina 4:7-7 iny fakiko aminao vetivety ilay izy. Izao le teny ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanamasina. Aza eritreretinao hoe hena be dia jus be da be dia fety be da be dia tsy zany ange, fa fifaliana, fahamarinana, fiadanana ao amin'ny fanamasina. Izay no anasananao ny tian'ity andao ary mazoto ianao hiaraka tsika maherezan-drindrary. Miarabantsika rehetra manaraka ny Hiaka Mafy sy Fiderana, Pentekosta fifaliana. Andeha hoentintsika mivavaka ny fotoana androany satria raha tsy eo manatreha fanamasina dia zava-poana daholo ny zavatra rehetra. Vavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao n'izao fotoana farany izay mahafinaritra izao iraisanay saina anehoana ny falebiazana izany fotoana hoe Pentekosta. Isisika izay Andriamanitra andray izany hery ny fanahy masina izany. Tena hoe tsy heny fotsiny izahay fa andray, tsy andray fotsiny izahay fa akato, fa tsy akato fotsiny izahay fa amo mihitsy satria izao ny fotoana hijoroana ivavolombelona. Misaotra amin'ny fanatreha fanahinao masina, misaotra amin'ny firehetan'ny etaeta lalina ho an'izay rehetra miainy sy mijery amin'izao fotoana izao. Ka tsy mitovy amin'ny fanombohana ny fiavarana fa tena azo hery izy ary tena ho miara-mila maherinao Jesosy Kristy rehefa ho vita izao satria andray zavatra tsy takatry ny saina avy aminao daholo ny zavatra atao eto. Ianao no efa nialolalana fa fitaovana fotsiny ny zavatra rehetra. Misaotra manamarina an'izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, zanak'Andriamanitra velona avy Nazareta. Amen. Faly izahay miaraka aminareo dia andehitsika hiara hideran'ny Tompo Pentekosta fifaliana. Pentekosta fifaliana. Dia fiadanan'Andriamanitra ho amintsika rehetra indray amin'ny alalan'izao tambazotra izao dia fotoana anankiray natokantsika hiderahana sy ankalazana an'Andriamanitra
amin'ity andro pentekosta ty tsy inona moa zany fa vaninandro a mifanahy masina vaninandro a fotoana ny fanahy masina zany hoe fotoana anankiray a zay nanamarika ny tombo-kasehan'ny fanjakana ny tombo-kasehan'ny fanekena vaovao zay ao amin'ny rahan'i Jesosy Kristy a amin'ny alalan'ny fahatongavan'ny fanahy masina ny fanahy masina dia valim-bavaka Jesosy Kristy raha tsy ala azy izy dia tsy ho avy ny mpananatra tombon-dalana ho an'ny zanak'Andriamanitra aty aoriana dia ny fananana an'ilay fanan'Andriamanitra dia tsy iza zany fa fanan'Andriamanitra fanahy masina ihany koa izany zany hoe itsika tsy malala zay ao am-pon'Andriamanitra raha olombelona tsotra isika dia tsy malala zay ao am-pon'Andriamanitra fa raha ao amin'ny fanan'Andriamanitra kosa no anatsika dia ozy tsy misy malala zay ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanan'Andriamanitra dia izay ao anatitsika ihany koa zany ozy ny ten'Andriamanitra ny fanaky sy ny fanan'Andriamanitra miara-milaza miara-manambara fa zanak'Andriamanitra isika ny fananatsika ny fanan'Andriamanitra aty anatsika no afahantsika manaprofo afahantsika mahatsapa ny mahazanak'Andriamanitra atsika zany hoe zanak'Andriamanitra velona atsika izany dia izay ny antony ankalazantsika androany hoe tombo-kasehan'ny fanekena vaovao ao amin'ny rahan'i Jesosy Kristy dia ny sonia ny fanahy masina fahatongavan'ny fanahy masina izany raha jerentsika tantara dia miseho tamin'ny endrika eny ivelany fanahy masina fa olombitsy no afaka natsapa sy nandray dia ny olona voafidin'Andriamanitra tamin'ny fanekena taloha izany misafidian'Andriamanitra ihany ny olona afaka mahita sy mahatsapa ny fanatriany tamin'ny alalan'ny fanahy masina fa rehefa tonga kosa ny andro ny fanekena vaovao zay tsara lavitra ozy izy mihoatra lavitra noho ny tsara taloha satria tsy misy toerana ho an'ny vaovao raha tsy mihoatra tsara lavitra noho nylay taloha izy ny ten'Andriamanitra dia ny fanekena vaovao zay no amarinina sy no amarinina tamin'ny alalan'ny fanahy masina izany izay indrindra ny antony taomako atsika rehetra zanak'Andriamanitra naiza toerana misy anao any atokantranonao any dia tadidio fa tombontsoa miavaka tombontsoa ny maha-kristianina atsika dia ny fananatsika ny fanahy masina ao anatsika ny fandraisantsika ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainatsika dia izay no antoka azahoantsika mandray ny fanahy masina satria ny fanahy masina dia valibavaka avy amin'i Jesosy raha avy koa ny andro raha avy ny andro hiavian'ny mpampakatra raha avy ny fotoan'andro isehoan'i Jesosy eny amin'ny rahalanitra raha nitsika dia tsy misy mahalala ozy izy ny ten'Andriamanitra eny fa na ny zanaka azy ozy izy dia tsy mahalala koa fa izao kosa ny fanan'Andriamanitra zay ao amin'Andriamanitra no mitoetra présent aty anatsika tsy hamela atsika angingina sy atoritory fotsiny fa tsy maintsy anaitra atsika izy tsy maintsy anaitra atsika izy marina fa tsy fantatsika ny andro tsy fantatsika ny fotoana fa ny fanan'Andriamanitra kosa tsy hamela atsika matoritory fa tsy maintsy ho taonany ka naiza ny fananao an Jesosy ihany no antoka ahafahan'ny fanahy masina manaitra anao izany ny antony ty hoe mirehitra indray ny afazavela ho faty ny afon'ny fanahy masina ny anatiny any fa ndo ampiretsika naiza toerana misy anao any amin'ny tokantranonao any raha mipetraka ianao dia mitsangana mihitsy raha matoritory ianao dia mitsangana mihitsy dia ndao hiderin'Andriamanitra ndao ankalazan'Andriamanitra ndao atsika hiara ilaza androany hoe mirehitra indray ny afo Mirete,
Pentekosta fifaliana. Pentekosta fifaliana. Faly miarabantsika any amin'ny satokantrano avy a dia miarabantsika ihany koa tratran'izao fankalazana ny Pentekosta izao ro manatoko fa 4 andiny fa 7 fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny finanana sy amin'ny fisotroana fa amin'ny fahamarinana, fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Dia androany dia hitondra anao ao anatin'izany fifaliana ao amin'ny fanahy masina izany zahay. Fa tsara ianao. Mankalaza anao zay Andriamanitra, mendrika ny fankalazanay ianao. Mankalaza anao zay, mankalaza anao zay Andriamanitra, miankohaka eo aminao zay anio Andriamanitra, miankohaka eo aminao zay, fa tsara ianao. Halleluja, midiranao zay Andriamanitra.
efatra mianada raha anao fijoroana vavirombelona foy tamin'ny fiainako miaraka amin'ny fanahy masina dia ny azoko lazaina dia hoe nisy ny teo aloha sy ny tao aoriana ny fotoana anankiray nahatsapako an'izany hoe aike ny fanahy masina dia te hiara iaina amiko miara-miaina amiko ary misy an'izany hoe fiainana miaraka amin'ny fanahy masina zany dia nifahatsapako ihany koa hoe matiantoka raha kristianina no tsy mahafantatra ny fiainana miaraka amin'ny fanahy masina satria ny fanahy masina no manoro atsika ny fanahy masina no mandresy lahatra atsika hoe zanak'Andriamanitra tsika ny fanahy masina no mampahery atsika fanahy masina le nitenen'i Jesosy hoe tsy maintsy mandeha ozy raha tsy zany izy tsy tonga dia ny fanahy masina no Andriamanitra miaraka miaina antsika zao dia ny fahatsapako an'izay tena nanova be ny fifandraisako amin'Andriamanitra ny fanahy masina koa araka ny tenin'Andriamanitra dia mampahafantatra atsika ny zavatra miafina any anatin'ny fon'Andriamanitra teo aloha izay fotoana hoe tena nandraisako sy ninoko an'izay hoe miara-miaina amiko ny fanahy masina araka ny tenin'Andriamanitra dia niezaka tsapako hoe niezaka be tamin'ny herin'ny tenako hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia nanana exigence be amin'ny tenako manokana sy amin'ny hafa dia nanjary niteraka fitsaratsarana amin'ny hafa amin'ny endrika ivelany dia ny fahafantarako hoe manana miaraka miaina amin'ny fanahy masina tena nanala vesatra be teo amiko misy ten'Andriamanitra isan'izay tena mahakasika aho amin'ity tositoko 7:5 hoe fa ny famonjena antsika famonjen'Andriamanitra atsika sy ny fitiavany atsika dia tsy avy amin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famondram-pony kosa no namonjena atsika tamin'ny fanasan'ny fiterana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy atsika nahidiny Jesosy Kristy betsaka tamintsika ny fanahy masina dia fahatsapako an'izay tena hoe nanala an'ilay vesatra taty amiko ary fantatro hoe manadio anahy tsy hoe rehefa nanolotra ny foko sy ny fiainako an'i Jesosy dia vita teo ny famonjena dia izay fa tonga tany amin'ny hoe fanadiovana anahako fanadiovana ny tantarako fanadiovana ny amako fanadiovana ny foko le asan'le fanahy masina ato amiko dia io ozy izy hoe fanavozana izany hoe isan'andro le isan'andro ny fanavozan'ny fanahy masina dia zavatra sarobidy ho antsika kristiana ny fananana ny fanahy masina ankoatran'ilay zavatra nytononiko be deaibe teo zany dia izay ny tena nakasika anao hoe fanadiovan'ny fanahy masina sy ny fanavozan'ny fanahy masina dia mirary ahako mba hokasihan'ny tompo ianao anana etaeta hitady an'izay fifandraisana amin'ny fanahy masina ary indrindra hanokatra ny fonao sy ny fanahinao sy ny sainao amin'izany hoe ny fanahy masina manavao anao isan'andro manadio anao isan'andro saotra toko mirary soa Pentekosta fifaliana Pentekosta fifaliana manona ny fitanan'ny tompo amintsika rehetra ny ekipa ika Mafy Fiderana avatia a France mirary Pentekosta arapaina daholotsika tratra ny fankalazana ny Pentekosta androany misy tenin'Andriamanitra omeny Jesosy atsika androany ao amin'ny 2 Timoty toko 1:5 ka hatramin'ny 7 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho izany dia mampatsiaro anao mba amelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononany tena amen izany tenin'Andriamanitra omeny atsika androany amin'ny fankalazana izany Pentekosta izany mampatsiaro atsika fa aoka atsika melona ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny ny Andriamanitra atsika dia amin'ny alalan'ny fanahy masina izany dia nomen'Andriamanitra fanahy mahery isika ozy ny tenin'Andriamanitra fa tsy fanahosa dia amin'izao fankalazana amin'ny Pentekosta izao izany ny tenin'Andriamanitra omen'Andriamanitra atsika matoa manana fanahy mahery tsika dia mahony tena ary fitiavana ozy ny tenin'Andriamanitra fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononany tena izany hoe manana ny fitiavana ary manana fahononany tena ary manana faherezana dia ao anatin'izany rehefa manana an'izany tsika dia mitoetra ao anatin'ny fahombiazana sy fandreseny ary indrindra fifaliana araka amin'ny Pentekosta izay
efa ampizarantsika androany hoe pentekosta fifaliana dia hofeny fandresenana ny fiainako sy ny fiainanao a dia hofeny fifaliana tokoa ary na inona aloha zavatra sedrainao amin'izao ora sy fotoana izao dia amin'izao fankalazana ny pentekosta izao dia raiso izany fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izany ampiasao amin'ny fiainantsika andavanandro tsy androany fotsiny fa amin'ny fiainantsika isan'andro mihitsy satria tian'Andriamanitra ianao hiaina amin'izany fifaliana izany foana sy izany fandresena izany sy izany faherezana izany dia ho tanteraka amin'ny fiainako sy ny fiainanao ny izany satria Andriamanitra rehefa nanome fanahy masina dia te hampitoetranao izy te hanangana anao izy te han'ny fiainam-baovao anao izy raha miaraka amin'ny fanahy masina izao sy ianao amin'ny andavanandro sy amin'ny fiainantsika sy amin'ny lafiny rehetra dia amaranako azy dia misy hira ho atolotra ho anao izay manaraka n'izao fandaharana izao misy hira mizara milaza hoe niandrandranao fanahy masina ny ato anatiko ary niandrandra fiainam-baovao avy any aminao tsy ho toy ny taloha intsony ny fiainako satria manana ny fanahy masina dia izany no ho arahantsika dia mino sy matoky fa ho tanteraka amin'ny fiainako sy ny fiainanao anie izany hitondra fiainam-baovao anao ny fandraisanao fanahy masina sy fiarahanao miaina amin'ny fanahy masina amin'ny tontolo rehetra izay iainanao satria te anome an'izany fiainana mahafinaritra be izany Andriamanitra dia ny fifaliana sy ny fiadanana ary ny fandresena satria manana ny fanahy masina dia ho tanteraka ho aminao anie izany dia menofinaritra daholo dia fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tahiny Jesosy daholo.
Alleluia. Miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anarana mahafinaritra Jesosy. Tonga soa indray amin'ny fotoana androany ity. Fifaliana ho anay miaraka amintsika indray androany miaraka amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Ary fotoana ny fandatrehan'Andriamanitra ny hidina dia ameno antsika tsiray avy. Ao fanomboantsika dia misy aleten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo amin'ny tapany voalohany dia manao hoe fahazo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo. Averiko fahazo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo. Dia tsika androany tena angataka ny fanahy masina satria tena ilayntsika ny fanahy masina. Tena ilayntsika ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika. Ilayntsika ny fanahy masina. Izy no mitarika antsika, izy no mampiasa antsika, izy afaka miresaka amintsika, izy afaka mitarika antsika. Fanahy masina tena ilayntsika indrindra amin'izao andro farany izao tena ilayntsika ny fanahy masina. Tsy afaka hitentsika hoe efa ampy ny hery ato anatiko fa tsika mila mihoatra foana, mila mihoatra foana, mila mihoatra ny herin'Andriamanitra, mila mihoatra ny ositr'Andriamanitra, mila mihoatra any fanahy masina. Dia andaontsika amin'izao fotoana izao tena angataka ny fahafenoan'ny fanahy masina ho amintsika tsiray avy. Izy ane ampahery antsika tsiray avy ho an'izay matsapa reraka, ho an'izay matsapa hoe mila hery izy androany. Dia fanahy masina ane amery antsika tsiray avy indrindra amin'izao herinandro ny Pentekosta zao. Dia fahatsiarovantsika ny latsahan'ny fanahy masina voalohany taty ambony tany tena andro lehibe ho antsika zanak'Andriamanitra izany. Dia andaontsika amin'izao fotoana izao tena angataka azy hoe fanahy masina feno indray izay, fanahy masina kasio indray izay, fanahy masina velobeloma indray ny fananay. Rehefa miaraka amin'ny fanahy masina atsika dia mavita ny tsy vitantsika satria midina ao anatintsika izy, mameno antsika izy dia mavita zavatra mahita zavatra surnaturel atsika, mahita zavatra amin'ny olombelona tsy possible, amin'ny olombelona tsy vita ny herin'ny tenantsika zany maha olombelona atsika. Ka rehefa eo ny fanahy masina miaraka amintsika, rehefa eo ny fanahy masina mameno atsika dia possible ny ahaizantsika an'izany, possible ny ahavitatsika an'izany satria mahery ny fanahy masina. Ary tena misy ny fanahy masina ary raha tadiavinao izy, raha atsoinao izy, raha mangetaheta azy ianao, raha mikatsaka azy ianao, afaka ny hamangy ianao fanahy masina, afaka ny hikasika ianao fanahy masina. Antsika anaty raha ty dia tena angataka ny fitariany, angataka ny fahafenony. Dia tena hiteny amintsika hoe fanahy masina fangio indray izay amin'ity androany ity. Alleluia. Fanahy masina tena tiako ianao, izaho lay mahalala anao, manao lalana ho anao. Avy fanahy masina feno indray izay androany. Halleluja. Fanahy masina, amen, tena tiako ianao, amen, izaho lay mahalala anao, manao lalana ho anao, amen. Fanahy masina, amen, fangio indray ianao, amen, avy mameno ahy, amen, ilaiko ny fanatrehana, fanahy masina, amen, fangio indray aho, alleluia, avy
Zay kivy ampaherezo. Amen. Rabasherere yaramande. Uyawe fenu indrai. Hallelujah fanayo. Yanon malala nai. Yanon le pampa yeri anai. He like you. If I not share now. Orababa sherere fanaima sino vangi dry out havima me if I not say, I know. Amen. Mbola mitoy ny fotoanantsika dia hanolotra anareo any pasteur Ambintsoa izay avy any Canada. Tamin'ny fotoana fohy ny faneraserana taminy sy ny vadiny sy anakaviana dia tena pasteur Ambintsoa tena olona tsotra. Olony fohy izy ary ny toriteny hoentiny dia toriteny lalina sy tena hoe itoeran'ny fanahy fanahy masina fantatra hoe olona manana ny fanahy masina pasteur Ambintsoa olona be fitiavana izy dia omantsika ny fotsika ny fomba mampanahitsika andray an'izay afatra tiany hoentina amintsika androany iaraka ivavakantsika arany. Andriamanitra iranay eo mbola mankasitraka anao foana izay dia amin'izao Jesosy dia anokatra ny fonay izay sy ny fanahinay sy ny sainay andray ny afatra avy aminao ka tsy hiala amin'ity fotoana ity izahay raha tsy tody ao aminay anatin'ny fonay lalipaka anatin'ny fonay anatin'ny sainay anatin'ny fanahinay ny afatra manokana izay tianao ho ampitainy amin'ny tsirairay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ampifaliana no hiarahako antsika rehetra isa-tokantrano amin'izao alahady ny Pentekosta izao, manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo, manonona ny fifaliana avy amin'ny fanahy masina ao amin'ny isam-batan'olona sy amin'ny isam-baravarana rehetra. Mamela ianareo ty ampiandohana isaotra manokana ny ekipany Hiaka Mafy sy Fiderana izay nanasa ny tenako hitondra teny fampahirezana fohy
amin'izao vaninandro lehibe iombona ny kristianina malagasy rehetra maneran-tany ary dia zava-dehibe tokoa izany hoe firaisapo fiombonam-panahy ny samympino samy mpitory ny filazantsara izany ary makasitraka manokana ny zoky rahalahy Xaveratreno izay mitondra izany fanasana izany. Ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika androany dia ao amin'ny Romanina 4:7. Romanina 4:7 ny andininy 7:7. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Asa manahoana ny fidoboka izany teny izany ao am-ponao eo am-pandrenesana azy? Asa manahoana ny fietanetanao anatin'izany hoe zavatsoa, anatin'izany lanja ny fanjakan'Andriamanitra izany? Ahoana tsara ozy ny voalaza fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fahamarinana, fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Tsy mba mampangetahetanao hoe zany, tsy mba mampangetaheta ve zany? Ary androany Andriamanitra dia manasasy manasanao rehavana malala ao amin'ny tompo. Andray ary hiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ka mba ho tonga ao amiko sy eo amin'ny fiainanao anie, hanjaka ao amiko sy eo amin'ny fiainanao anie ny fanjakany ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ary eto koa ny ten'Andriamanitra dia mampitandrina antsika, mampitandrina antsika tahaka ny nampitandreman'i Jesosy Kristy ny fariseo sy ny mpanoradalàna any amin'ny filazantsara Marka 7:7 hoe tandrema sao dia afonareo ny didin'Andriamanitra ka mitaona ny fanaon'ny olona ianareo. Tandrema sao foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo izay asainareo ho tandremana, ary zavatra maro mifanahantahaka amin'izany koa nataonareo. Fa tsy izay rehetra miditra ao amin'ny vavan'ny olona no mampaloto azy, fa izay rehetra mivoaka avy ao amin'ny vavany, satria izay rehetra mivoaka avy amin'ny vavany dia avy ao amin'ny fony. Ka ny fanjakan'Andriamanitra ry havana dia tsy amin'ny fisotroana sy amin'ny fihinanana. Tandremo sao variana amin'ny fombafomba ivelany zasy ianao, tandremo sao variana manenjika ny fombafomba mpivavahana fotsiny zasy ianao, fa tsy miaina amin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra dia ny fahamarinana, ny fiadanana ary ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina izany. Tsy izay manao amiko tombokotomboko Jesosy no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapon-draika izay any an-danitra. Dia androany te hanasanao Andriamanitra. Averiko indray, ny fanjakany dia fahamarinana, ny fanjakany dia fiadanana, ny fanjakany dia fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Manasa sy manasanao Andriamanitra. Vonina ve ianao ny hanokatra ny fonao? Ary raha vonina ianao dia androany dia ho tonga ao aminao ny fiadanana. Raha vonina ianao dia androany esorina izay fisaonana rehetra eo amin'ny fiainanao ho soloany fitafiany fifaliana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary ny marina dia hanafaka anao tsy ho andevy na inona na inona intsony. Miantefa amin'izao tontolo izao izany fanasan'Andriamanitra izany. Miantefa amiko sy aminao izay maheno izao afatra izao. Ary manaraka izany dia maniraka sy maniraka anao koa ny tompo, mandehana mpandrenesy ny olona. Fa izany fanjakan'Andriamanitra izany ine dia fanjakan'ny fahamarinana, fanjakan'ny fiadanana ary fanjakan'ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Raha mijery toboka kely tsika ry havana ampahirizako anao anatin'izany fanasan'Andriamanitra izany dia eo amin'ny Luka, filazantsara ny Luka 4:4 dia nanao fanoharana Jesosy Kristy. Fanoharana momba ny fanasana ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ny hinan-kanina ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany.
Zany fanjakan'Andriamanitra zany dia misokatra amin'ny firenena sy ny sapoky rehetra, tsy ho amin'ny jiosy ihany fa na ho an'ny jentilisa koa ary, satria midina tety amin'izao tontolo izao ny zanany mba ho voavony izay rehetra mino azy ka hanana fiainana mandrakizay. Fa rehefa naniraka ny mpanompony izy anasa amin'izany fanasana lehibe izany dia hoy ny voalaza ao amin'ny Luka 4:20 hoe fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Inona ny fialana nataon'izy rehetra ireo? Endrika telo nasehan'Andriamanitra ao. Voalohany dia nanao hoe efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha hizaha azy. Ny faharoa dia manao hoe efa nividy 10 aho ka andeha hamantatra azy. Masina ianao vekeo ny fandavako. Ary ny anankiray koa nanao hoe efa napakabady aho ko amin'izany tsy afaka makany. Inona no mbola makany toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao na dia kristianina ary ianao ka mahatonga anao tsy hifantoka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rahantsika mahita tsara zao ry havana fa eo anaty amin'ny arety mandringana izay misy manerana an'izao tontolo izao dia tsy mahatazana ny ainao ny vola, tsy mahatazana ny ainao ny fahatanranao, tsy mahatazana ny ainao ny hery sy ny tanjakao ka manahoana ny fanomananao ny mandrakizay anao. Mbola anao tahaka nisy telona reto ve izay ny fiahinan'izao fiainan'izao raha jerena dia legitima ny fialana, ny fiahinan'izao fiainan'izao ve no andavanao ny fanasan'Andriamanitra? Tsy fantatra izy ireo mantsy ny lanja ny fanasan'Andriamanitra, fa raha fantany, fa raha mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ne izy tsy ho maty antoka, fa raha fantany, fa raha nanaiky ny fanjakan'Andriamanitra ne izy le tany izay nividiny mety tsy ho votsitra aminy fa mety mbola tsara lavitra n'izany men'Andriamanitra. Raha fantany fa raha nanohana ny antsin'Andriamanitra izy ka ireo 10 izay nieritreretiny hoe ho fantariny tsy hahafaty antoka azy dia gamba izy hoe andeha aloha hanohana ny antsin'Andriamanitra satria fantatra fa tsy maty antoka. Raha fantatry ilay avy napakabady fa ny fanohanany ny antsin'Andriamanitra ne dia miteraka fiadanana ao amin'ny tokantrano toy izany ny tahiana ny lehilahy izay matahotra an'izao dia asaiko anao fa tsy nanao tsinitsiny izy. Fa satria tsy fantatry ny olona ny lanjany dia mandany olona. Ary ankehitriny dia mbola maro ny tahaka izany fa Andriamanitra dia niteny mihitsy hoe ka sao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy ianao ny zavatra rehetra. Ary nanaantoka ry havana fa raha manam-potoana ivavahana ianao dia tsy mba manam-potoana irotorotoana izany. Rehefa manam-potoana mametraka an'Andriamanitra ny lohalarana amin'ny fiainanao ianao dia tsy very fotoana fa ny fotoana laninao amin'ny fanompoana sy fifandraisana aminy ho azonao izay manary ny ainy no ny aminy ho azy izany. Ka ankehitriny mampangeda hitanao zany fa ny ao amin'ny fanjakana dia fahamarinana, dia fiadanana ary fifaliana amin'ny fanahy masina. Ary rehefa mangeda hitanao zany dia atoloro ny fonao androany, miverena amin'ny fitiavana voalohany androany. Ary aza mijanona eo fa mangala ny toeran'ireto mpanompo izay ny rahan'i Jesosy ao amin'ny Luka 4:20 ity. Ny rahany dia nataony hoe mandeha nafaingana hoe ny amin'ny lalambe ary sy ny sakely-dalana eto an-tanàna ka ampidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringa. Eto Andriamanitra dia mampitodika antsika hoe maro eo an-tanàna misy anao, maro eo amin'ny tanàna izay nametrahany ianao, eo amin'ny vohitra sy ny firenena izay nametrahany ianao. Maro ny malahelo, maro ny kilemaina, maro ny jamba, maro ny mandringa amin'izao fiainan'izao. Maro ny manana olana, mety tsy olana ara-batana, tsy mandringa ara-batana, mety tsy jamba ara-batana, mety tsy kilemaina ara-batana, fa kilemaina ara-panahy. Tsy misy fifaliana sy fiadanana noho ny amin'ny zavatra rehetra iainany aty amin'izao tontolo izao. Jamba ara-panahy. Dia hoy Andriamanitra hoe mandehana toroany amin'ireny olona ireny fa misy fiadanana ao aminy, misy fifaliana ao aminy ao amin'ny fanahy masina. Tsy tian'Andriamanitra hisy ho very ireny na dia iray ary. Ka eto hifantoka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza vesarina zioga mavesatra ny olona amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa tsy izany ny fanjakan'Andriamanitra. Mandehana ary ianao mba ho mpitondra fifaliana, mpitondra ilay fahamarinana, mpitondra ilay fiadanan'i Jesosy Kristy, fa izany ny ilain'ny olona, izany ny tsy misy amin'izao tontolo izao. Ka na dia mandiha lala tsarotra azy, mandiha fotoan-tsarotra azy dia manana fiadanana. Ary farany dia hoy ny tenin'ny Tompo, rehefa tonga ireo mpanompo ireo ka nanao hoe fa natao izay nasainao natao fa mbola tsy feno ny trano.
dia hoy jesosy hoe mandehana any amin'ny sakely-dalana, mandehana eny amin'ny lalambe ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Tereo ny olona hiditra fa mbola tsy feno ny tranoko. Inona mbola ho ataonao mihoatra n'izay efa nataonao hatramin'izay? Amin'izao fotoana izao rehefa na dia tanteraka, afaka ho tanteraka raha-baky teny mihitsy ny hoe mitry ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny teknôlôjia dia afaka ampiasaina. Toy ny tompo hoe mivoa, mijoroa, torio fa misy fahamarinana, misy fiadanana ary misy fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Andehantsika hivoaka. Tsy geografika intsony izao ny voisinazy ry havana, fa ny voisinazy numerika dia afahantsika mampita ny filazantsara atanteraka amin'ny tenin' Jesosy ho tonga mpianatra ny firenena rehetra. Ka manasanao andeha hivavaka, voalohany indrindra aloha nohana ny antsy hifantoka amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, ary faharoan'izany dia hanolo-teny mba mpitory izany filazantsara ny fanjakan'izany. Hiara hivavaka isika. Andriamanitra, saotra noho ny amin'ny teninao, saotra noho ny amin'ny fanasanao anay amin'izany fanjakan'ny fahamarinana, fanjakan'ny fiadanana ary fanjakan'ny fifaliana miaraka amin'ny fanahy masina izany. Amin'izao andro fankalazana ny Pentekosta izao dia mivavaka ho an'ny olona rehetra manerana n'izao tontolo izao. Ny kilemaina no mandringa ny zana. Tompo, mba handray izany teninao izany zahay, ary mba hanolotra ny fonay eo anatrehanao, hanokatra ny fiainanay eo anatrehanao, mba hitoeran'izany fahamarinan'izany ao amin'ny fiainanay. Tompo, esory izay tsy marina rehetra, esory ny fombafomba miorina amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, ny vesatra mavesatra izay ataonay rehetra eny amin'ny zogany vahoakanao, fa hoenao hoe tsy zany ny fanjakan'Andriamanitra. Aoka tsy hampisaraka anay fombafomba mpivavahana sy ny anaram-piangonana, fa aoka kosa hitambatra amin'ny fanjakan'ny fahamarinana izahay sy ny fiadanana ary ny fifaliana. Jesosy mivavaka ho anao izay manatrika rehetra izao. Jereo mifanolora-teny, renay ny antsinao androany. Renay ny antsinao androany dia hanolo-teny izay mba ho ilay mpanompo, satria sarobidy aminao hoe mbola tsy feno ny tranoko. Satria ianao reny izay nasaiko rehetra ka tsy nisy nanohan'ireny dia tsy hanina anjara lova mihitsy ny amin'izay efa namboariko. Efa voavoatra ny fanasana ary mbola misokatra ny varavarana. Ka ho kanolotra ny tenanay izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahaka izany vavaka izany. Saotra tompoko. Amen. Pentekosta fifaliana. Pentekosta fifaliana. Pentekosta fifaliana, Pentekosta fifaliana. Mino afa fa tena tafiditra tsara ianao amin'izao fotoana izao. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny filazantsara ny Luka toko voalohany eo momba ny tantaran'i Maria hoe ho tonga aminao ny fanahy masina, ho tonga aminao ny fanahy masina. Ny tinambara dia izao, ny fanambarana rehetra izay voarain'i Maria no azonao amin'izao Pentekosta izao. Tonga dia mifalia be mihitsy ianao, satria tsy misy ny tonga ho azy, nataon'Andriamanitra ny aina hijery an'izao Pentekosta fifaliana izao ianao dia atolotra anao ny fanambarana izay azon'i Maria. Inona ny androan'izany? Namangy ny anjely, amangy ianao izany ny anjely izao dia laza hoe efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao, nahita fity tamin'Andriamanitra ianao izay mijery sy miaino. Dia avy eo amin'izay arabalena soavina ny tompo ombanao. Wow, zany fiarabana ho anao zany. Dia avy eo moa misy teny fikasana izay lazain'ny anjely dia ahoana koa natokava amin'izany dia ozy izy ny anjely hoe ho tonga aminao ny fanahy masina. Dia tena hoe ho bevoka Jesosy Kristy. Ka ianao koa ny kristianina ry havana rehefa mandray an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamozy dia izao ao aminy ny tompo, ao aminy ny fanahy masina, ho ao aminao, ho ao aminao. Lay lehibe indrindra izay voasokatra rehetra ao amin'ny Luka toko voalohany dia ho ao aminao daholo le asa lehibe, satria ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy dia ho ataontsika, ho ataonao ihany koa. Tsy resaka izany fa tena fanambarana ho anao. Dia misy teny Maria hoe iravoravo ny foko miravoravo. Tena faly mihitsy izay ny Pentekosta fifaliana. Hoe tsika mavaka izany, hoe tsika mavaka izany satria izao mila fibebahana, mila fahamasinana, mila fahavononana, mila tena hoe manamasina ny tenantsika, sika vavaka sika tompo Andriamanitra eo.
raha ilaina no mibebaka alohany idirany ny asanao aty anatinay dia tena mifony izahay Andriamanitra ary mandray famelan-keloko ary rehefa mandray famelan-keloko zay mampandroso anao zay Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina raisinay tena raisinay araky ny nandraisany Maria azy nandraisana ihany koa dia feno anao zay Jesosy Kristy dia hiasa ho anao zay teraka anao zay dia tena hitondra olona be dehibe ho anao ihany koa zany Pentekosta raisinay amin'izao fotoana zao ary ataonay amin'ny mpifaliana zany satria Pentekosta fifaliana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra vela Nazareta tena ho fanambarana aminay zany amen eno irana Kristsika eno an'ilay ireo ny anarany rery any miaraka amin'ny Jos Band makafizy manona fiadanan'i Jesosy Kristy ho atsika tsirairay avy indray ny tokantrano any manaraka an'izao fandaran'izao ato mipejika maso Fiderana tratra nyity Pentekosta dia Pentekosta feno fifaliana tokoa ny feno fiadanan'Andriamanitra hirotsaka amin'ny fiainantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jos Band miarabanantsika dia manonona zany fiadanana tompo zany no amintsika tsirairay avy amin'ny tokantranontsika tsirairay avy dia mahereza mivavaka foana mahereza fikitra amin'Andriamanitra foana dia ity ny hira tolotra ho anareo ny anaran'Andriamanitra ny mahavonjy ny anaran'i Jesosy any mahavonjy ny anarany rery miaraka amin'ny Jos Band ny vafitafy kely zahay iny raha lazo zay ny manavatsavy iny isan'ny mpampianatra di anay misy maromaro izy ao fa isaoranan'Andriamanitra tonga eto izy na dia nahazoazo aina ary dia faly be fa gasy faly be fa malagasy isan'ny firenena miavaka raha samy miavaka amin'ny firenena rehetra ny firenena Madagasikara dia sambatritsika fa malagasy tena misaoran'Andriamanitra ianao rehefa mifomaraina hoe malagasy satria ianao mahita ianao mijery anay dia mahalala tsara hoe miavaka tsika omen'Andriamanitra zava-maniry tsika entina hitsaboana ilay retina rehetrarehetra omen'Andriamanitra fitahiantsika olona tahian'Andriamanitra be daholo tsika tsirairay avy dia zay ny anton'ilay lambahoany ny anaran'iny misy sarany Madagasikara misy sarina gidro espèce endémique dia tomboko tsika amin'ny lamako hira anankiray mitantara ny toerantsika tsirairay avy any anaty fiarahamonina eny dia mba eno tsara ny tonkira dia mba mailomailo sao dia ianao le resahanay fona sady say lamako avereno Tabaro, atambaro, rai, ru, nela mandi, Yara Judina, Devam Chick, dem Chick, a Verna Yak, na piazza Pazagana, Sante Ungega, Sante Ungega, Sante Sena sulla famiglia va. Senza Riane, devo. E Maranze Sociale. Pituna fila mana mantana di surresa cazis, resa camasis, si va vai pul fatta va pul, itara na zigana smura murava. Mura vale. Zayan,
Sayane, me ko say. Ah, tof mafiane. Nenarande. Nenarande sa sira koye. Pentekosta fifaliana. Pentekosta fifaliana. Pentekosta fifaliana dia fifaliana ny miarabanao mahatratra an'izao fetin'ny Pentekosta izao. Dia izany Pentekosta izany atsirevantsika ny fahatongavan'ny fanamasina dia mahafaly mihitsy ny mizara amintsika androany hoe miasa sy mifaly miaraka amin'ny herin'ny fanamasina. Izany no ampitaina amintsika rehetra androany. Meny Jesosy teny anankiray tsika ao amin'ny filazantsarany jauna 2:20 dia ny 7 izay efa hitantsika eo amin'ny écran anao eo amin'izao fotoan'izao. Amin'ny telefona ianao no mijery na amin'ny ordinateur dia efa voasoratra izany toko sy andiny izany mba tsy ho adinonao mihitsy fa Jesosy amin'ny faraparan'ny fotoana izay elany tetỳ ambonin'ny tany alohan'ny hanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana dia efa nampiomana sahady ny mpianatra hoe andeha izy. Dia nofaka itsika ary ny teniny afatra izay nolazainy. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany Jaona 2:20 hoe hoy Jesosy hoe fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha dia irahako aty aminareo izy. Amen. Vavaka ary tsika rehetra hisaotra ny tompo noho izany teniny izany. Vavaka isika. Faly izay Jesosy mandrefa ianao dia mihevitra izay mahatsara anay
ary ny zavatra tsara tolotra ao anay fanomezana tsara indrindra dia ny fanirahanao ho aty aminay ny fanahy masina. Izany no isaoranay anao Jesosy. Mankasitraka anao izay tompo. Amen. Dia hitanareo amin'izany fa tsy irery isika Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia milaza ny marina amintsika. Izany hoe tsy mandainga Jesosy, izay aloha izany voalohany. Ary rehefa tsy mandainga izy dia mampanantena antsika hoe mahatsara antsika ny fandehanany miakatra ho any an-danitra. Fa rehefa tonga any izy dia irahany mba ho akaty amintsika ny fanahy masina. Midika izany fa ilay fanahy masina tsy mamela antsika hiasa irery fa miara-miasa amintsika, partenaire antsika, aksionaire miaraka amintsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. No izany tena mitodika amintsika olom-boafidin'Andriamanitra ny teny izany. Tsy afaka koa tsika tandremana tsara izay, tsy afaka koa tsika irehare hoe tsika ny tena mahavita ny zavatra rehetra, fa matoa irahan'Andriamanitra ny fanahiny hiara-hiasa amintsika dia io no hery ahafahantsika mijoro. Raha vao tsisy an'io fanahy masina itsika dia tonga dia malemy, tsy mahavita na inona na inona. Noho izany saotra ny tompontsika izay mihevitra ny fiainantsika dia izany no tokony tsy hampalahelo antsika. Jereo tsara ny tenin'i Jesosy Kristy teo alohan'izay hoe raha milaza aminareo izy fa handeha dia vontona alahelo nareo. Fa rehefa irahany ameno ny banga ny fanahy masina dia aoka hiala ny alahelo fa mifalia. Fa tonga ny mpananatra izay manoro antsika, izay ny asan'ny mpananatra, manoro hoe izao ny tokony atao, izao ny tokony atao. No izany tsy tokony ntsika tsony, tsy ny saintsika no entintsika manao ny asan'ny tompo, fa enoy ny anatry ny fanahy masina dia mandeha any am-pifaliana manao ny asan'ny tompo. Varaka isika. Saotra Jesosy ny amin'izany teninao izany dia mino izay fa ny fahasoavanao ambomban'izany. Ary anazavanay ny teninao dia tsy handeha maizina izay, dia tsisy hanompo anao amin'ny fisentoana sy ny alahelo, fa ny fifaliana no hanomponay anao. Saotra tompo. Amen. Tena fifaliana lehibe ho anay mianadahy miaraka aminareo amin'izao andro pentekosta mahafinaritra izao, ary tena irarisoa anareo izahay mba atsiaro an'izany ny fisiany fanahy masina eo amin'ny fiainantsika izany, indrindra indrindra fa atsiaro hoe mampianatra izy, mananatra izy, manoro lalana izy, ary indrindra mampatsiaro hoe mbola velona hatrany Jesosy. Dia ity ity no izaranay aminareo ny momba ny fiainanay, satria raha tsy teo ny fanahy masina dia banga tokoa ny fiainanay. Raha tsy teo izy nanoro dia mety very zahay, fa raha teo ho anay izy dia mbola afaka ho eo anao androany ary ho mandrakizay. Amen. Atrizay tsy mba ny aino anao, fa tenio tena tanteraka, tsy nalala ao, tsy bananampo, fa haianao ilagnyantsoa, raha ny fiainako dia banka, raha tsy teo ilay fanahinao, hiaro ay ka mbaraiso anao. Ankehitriny ao mivery
sitraka feno iatompo defa ny foko izao mba tantanore ny tanako raha ny fiainako dia vanga raha tsy teo ilay fanahinao iaro ay kambaraisoanao raha ny fiainako dia vanga raha tsy teo ilay fanahinao iaro ay tsy teo ilay fanahinao iaro ay zavatra hozaraiko amintsika androany a dia antenaiko hoe zavatra iainana. Ny romanina toko 9:7 zary haintsika sy anjery loatra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ery ambonimbony kokoa 5:7 dia manao amin'izao hoe iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Ity misy fanontaniana anankiray tsy sarobaliana. Iza tamintsika no mbola tsy nandalo fahoriana? Efa samy nandalo an'izany daholo tsika, samy manana ny lokony ny fahoriana ny lalovantsika. Dia ao anatin'ny teny ihany ary milamilaza toy ny ondry vonoina no fijery atsika. Izany ohatra hoe tsy manana safidy. Tsy manana safidy sika fa dia manaraka amin'ny boky ny teny. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia efa nampiomana antsika fa handalo zavatra tsy azoazo, zavatra tsy tiantsika, zavatra sarotra amintsika izany, fa tsy hoe izay tiantsika foana no mandalo eo amin'ny fiainantsika. Hatramin'izay miainako dia tena ny amin'izao fotoana izao no tena nahitako an'izany hoe
zavatra tsy tiana maro mandalo zavatra tsy tiana maro zany mahalala sy mahita ny zava-misy tsika rehetrarehetra ary azo tsapaitanana amin'ny vaovao isan'andro retsika manderatany ny ambetindresaky tsika rehefa miona tsy vitsy ny tapaka fihinanana satria mihidy ny toeram-piasana tapina mihitsy ny lalan'ny fizahantany ohatra fizahantany zany zao tena aotra nefa dia anisan'ny fampidiram-bola be ho an'ny Madagasikara zany raha tsy teny afa-tsy Madagasikara fotsiny satria maro maneran-tany no meno any sy manaraka nyity fandarany ity ny business isa-tokony dia betsaka ny tsy mandefa mikatso ny anitako mandeha zao dia ny an'ny mpamboly izay mamboly amin'izao fotoana izao dia tsy tapaka fihinanana mivokatra zany zavatra zany dia zao hoe ny hena ny hoanina tsy afa-mianatra ny ankizy tsy afaka mifamangy ary misy zavatra anankiray izay tsy zakany malagasy mihitsy tsy afaka mifandevina tsy mifandevy maty dia ao anatin'izay teny zay mihitsy no itenenan'ny tompo amintsika hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ny lay ty antsika ay ve misy fanantenany ay ve afaka mandresy na manoatra noho ny mpandresy tsika tsy mpandresy fotsiny tsika fa manoatra noho ny mpandresy afaka ho mpandresy isika amin'ny fomba tokana amin'ny alalan'ilay ty antsika tsy amin'ny alalan'ny zavatra hafa fa amin'ny alalan'i Jesosy ihany dia manoatra noho ny mpandresy tsika ny manana an Jesosy no miaina sy tsy manao zay izany teny zany tsy anjery fotsiny fa tena afaka miaina zany hoe za manoatra noho ny mpandresy raha mandalo ady sarotra dia manoatra noho ny mpandresy rehefa mandalo ady sarotra tsika ny hevitry satana dia ny ahatonga tsika ho resy fa ny hevitr'Andriamanitra kosa rehefa mandalo ady sarotra tsika dia manoatra noho ny mpandresy izay no inontsika ka tanantsika ho tanteraka amintsika rehefa mandalo ady sarotra tsika dia dekreteo torio iaina fa manoatra noho ny mpandresy isika vao miainga ihany ilay zavatsarotra dia tonga dia tonono hoe manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ilay ty ho tanteraka amintsika tokoa an'izany amen.
Pentekosta fifaliana. Pentekosta fifaliana. Ianarana ny fiadanany tompo antsika rehetra izay manaraka ny page hika mafy sy fiderana zao mikatoka ny fankalazana ny pentekoste zao dia faly izay atao amin'ny ekipa ny takelyavo miaraka aminareo indray amin'ity fifaliana pentekosta fifaliana ity dia mitondra teny fohy afatra fohy ho amintsika rehetra ihany koa. Ia, miafatra ao anatin'izao vanim-potoanan'ny pentekoste zao a dia tonoana amintsika hoe tena hirotsaka ao anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra. Tadio fa hifanana Andriamanitra ao anatintsika mba ahafahantsika mifaly, ahafahantsika manana fanantenana, ahafahan'ny fiainantsika mbola hisy ho avy mahafinaritra satria ao anatin'izao vanim-potoana sarotra famafobe zao dia betsaka ny olona nikivy a, betsaka ny olona diso fanantenana, betsaka ny olona tsy hitany intsony izay raisina. Fa tadio hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mpananga dia rehefa mifanahy masina izy a dia hitsanga Jesosy Kristy a rehefa tonga ny fanahy masina dia amin'izao vanim-potoana izao koa mbola afaka hitsangana ny fiainantsika, mbola afaka ny tena hifaly mihoatra noho ny tamin'izany tsika mba avelantsika nizaka ny fanahy masina dia samia tena hoe manome vahana ny fanahy masina amin'izao a vaninandro izao dia pahitompontsika dia farany hoe akary ny finoana Jesosy Kristy nahafahantsika tena mifaly ihany koa dia aza mijery ny zavatra atr'izay fa hifinoana ny zavatra ho avy na tenao a pahitompo daholo tsika rehetra. Ia dia mafaly anay ihany koa ny manolotra ny tirana anankiray ity a mba rahantsika midera, rahantsika mifaly daholo. It's
fiadarany tena misaotra ny tompo mihitsy misy tambazotra ohatr'izao dia misy onjapeo dia misy écran dia misy téléphone fahasoavana izany mahatadidiny tany amin'ny 20 taona lasa tany fotsiny na mety tsy 20 taona koa raha fa mety latsaka izany mbola tsy misy an'izany mihitsy mbola tena hafa mihitsy izany hoe mijery vidéo be dia fa zao tsika afaka miompona dia naiza jereo zao ary amin'ny 1 kilometatra ary afaka mifankahita eto amin'ity onjapeo ity tsika mifankaheny moa zany raha onjapeo fa afaka miaino mahita eto zany ny asan'Andriamanitra ary tahaka izany mihitsy ny asan'ny fanahy masina tsy hitany masontsika ohatran'ireny teknôlôjia na 4G io na 5G io na inona fa ohatran'izany tsy hery fotsiny fanahy masina fa tena personne mihitsy izay monina aty anatintsika manambara ny an Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay manambara n'Andriamanitra amintsika dia ny dikany ireo telo izay iray ireo mahatonga antsika ho afaka connecté tsara amin'ny lanitra. Tsara be izany miaraka amin'ireo mpanakanto rehetrarehetra efa nandeha teo sambatra mihitsy tsika senao dia manahoana izany izao ny fifalianao io aorenao amin'ny tompo hatrany ny fifalianao ary andao hiaradia amin'ny fanahy masina isan'andro tsy hoe rehefa vanim-potoanana pentekosta ohatr'izao ihany ianao vao mahatadidy hoe ay moa misy fanahy masina fa amin'ny fotoana rehetra dia tian'Andriamanitra aninona ary le Galatiana 5:20 tsaronao ve mandeha amin'ny fanahy tian'Andriamanitra andeha amin'ny fanahytsika fa rehefa mandeha amin'ny fanahy zay tsika izay nkeny mampiadana antsika tsy ny zavatra miseho rehefa ny olona mandeha amin'ny fanahy na misy covid na tsy misy covid na confinement na tsy confinement na vaksiny na tsy vaksiny inona daholo ny tany sainao eo tsy miankina amin'izany ny fiadananao koa nge fa ilay Andriamanitra misy monina ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy no miantoka ny fiadanana miantoka ny fifaliana tena sambatra loatra mihitsy tsika senao dia izany mihitsy ngeny mahatonga na te hirany miala rakoto mamonjy ity ainao tsara zao ty hery ty dia zara angaty angataka anao hoe ndao miara-mihira mafy tsika tenenintsika amin'ny tompontsika hoe tiatsika loatra io Andriamanitra io Jesosy Kristy io fa namony ainy na hafoy ny ainy ho atsika izy ary na nomeny fanahy masina hitoetra ty anatintsika ndao hiara-hira miala rakoto mamonjy ary tsika misy zao miandray izay fotsiny fa azamody aloha akely sisy tiako loatra ny fitiavanao ry Jesosy mamy loatra ny eo anilanao lavitsiny aiai ravoravo ny fanahy tena ampio ahy tokoa ny fahasoavanao tena soa tsara loatra ny fitantananao ny fiainanay matony voatra no tahianao na ny sedra mahamay ninjehinazy indraindray dia tsy lavo fanitoro ianao no ny ato anay ka mbola toky anao hifikitraminao tsy misy mahavitanay afatsy anao ry Jesosy ty nivelirano izay
vadikaminao zay mandrakizay tory de tenenina ao manodidina anao rehetrarehetra hoe miorena tsara aza miofy maharetatra amin'ny farany so de androany mirehatra be fitiavana an jesosy de raha pisy de verina amin'ny talondray anareo zao le jiro e raha misy jiro ny telefônina dia fahofay ohatra zao dia aprety aoka irehatra ny jironareo Jesosy merci zanako bisou kely aloha androany za miaraka amin'ny tataberan'okombe tsara fona be mihitsy izy fa izy miteny hoe izy ony tsy tsara fana ohatrany foana hony izy taloha fa za aloha tsy nahafantatra anazy tamin'izy tsy tsara fana fa izy tsara fana be de izy zao novainy Jesosy io mivoly de izy lasa mandeha lavitra be raha ny tanàna izy de mitory teny de izy rehefa mivavaka an'olona izy de sitrana le olona fa izy miteny hoe tsy izy io no manasitrana fa Jesosy no manasitrana de misy olona mahita anazy manao an'le izy de lasa koa le olona mandeha de manasitrana fa tsy sitrana le olona
dia lazainy hoe le izy ny raha tsy tena Jesosy mahitsy tena miaraka amin'ilay olona dia tsy mahomby. Dia izy koa miteny hoe misy koa ny olona tsy sitrana dia fa efa izay ny andro tokony hahafaty an'ilay olona ka na hivavaka eo mandritra ny 200 taona dadaberan'okombe rehefa atsoin'Andriamanitra ilay olona dia mody. Dia fa izy tena mahafinaritra be izy. Dia zavatra teny ihany koa hoe rehefa mandeha izy dia mahita an'ilay olona miady be malagasy zao politika rino. Za moa mafanjakana, za tsy moa mafanjakana, za le taloha, za tsy le taloha. Dia miady sy mifankahala malagasy io. Dia hozy izy dadaberan'okombe raha tsy tena miala amin'io fankahalana sy tsy fitiavana io ny kristianina voalohany indrindra. Dia tsy hanasitrana ny tanitsika mihitsy Jesosy. Dia izay ny afatra dadaberan'okombe. Dia izy manao inona moa poezia mahay be mihitsy izy. Andrasana eto talaiko anareo ilay poezia nataony. Tena tsara. Ny atsasany indraindray tsy azoko fa tsara be fotsiny fa tsy manina. Zavaboarin'Andriamanitra manan-karena ty tanintsika ty anaka tsy mahatra velively saingy nampahantraina noho ny aratsy ny olona mampahantra azy ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny fitiavam-pahefana ndreo izay rehetra nahazo ny fahefana tsy nisaina fa tsy niangorona hitsetsitra ary mampahantra ny tanitsika anikazarina hantra koa ny fomba fisainana mipotra etsero ny aratsina ny halatra ny vonan'olona zary lasa tsy maty ho tintso n'ilay tany maitso nosy maitso Madagasikara. Tsy afaka hifanometsina nefa ny olona anaka fa hitsirairay ny mela mandiny tena mihevitra fa ny vahaolana any vahaolana dia ny fitodiana amin'Andriamanitra. Ny fanaovana toy ny nataon'i Kristy tsy mijery ny an'ny tena fa ny ahasoa ny hafa. Zay nahatonga azy nidina namonjy ny olona ratsy tena ratsy tahaka ahy. Biskidy sy mpanodikasy ny asa koronay vopila taloha. Rehefa misy olona miady aminy dia manatona ny olona dia mandefa ody ratsy anapotika ny fiainan'ilay olona miady aminy. Naomby tokoa zany satria nalaza dia nalaza tamin'ny faritra manodidina rehetra hoe ranokombe mpanao sikidy mahay
manaody gasy mahay. Ary na ny varatra zanaka, io varatra mipoky io dia voabaikiko satria manana hery hafa ny herin'ny Satana. Nanompo ny Satana tamin'izany ary be ny ratsy efa vitako. Saingy ny fitiavan'ny Kristy amonjy zao tontolo zao dia lehibe. Naniraka mpanompo izy nitory ny fitiavan'ny Kristy tamiko. Nandramako nasiana ody gasy mahery faran'izay mahery zay nisy tato amiko olo io, saingy tsy nanjaitra za. Teo voatsapako fa ambony lavitra ilay Andriamanitra velona mpahaly zay naniraka ny zanany latokana amonjy aho. Dia niova arina ibila, niova toy ny fahasoavany, dia niova ny tontoloko, niova ny marainako, niova ny fisainako, niova koa ny fiainako, niova ny angolako sy ireo tambitambiko, niova ny masoandro sy ny endriky ny lanitro, niova ihany koa ireo voharino jereko, niova ny lalàna sy ny didy izay nekeko, niova ny lalana sy ny faritra no diaviko, niova koa ny kanto sy ny zavatra no tiaviko, niova ny fahazarako sy ireo fombafombako, niova ny fandrindrako ny asa izay natomboko, niova ny fandahatro ny ora sy ny andro, niova ny famantatro ny hariva sy ny atoandro, niova ny fijeriky ny manodidina, niova ny fandiniky ny foko sy fanahy, niova ny famaritro ny mety sy voarara, niova ny fandraisako ny ratsy sy ny tsara, niova hatramin'ny fototry ny sorisoritsaiko, niova ireo namizana sy nakarary ny aiko, niova ny tantarako sy izay rehetra amiko, niova ny anjarako satria nao no mamiko. Jesosy Kristy mpamonjy fototry ny fiainako. Ny fanahy masina no afaka anovatsika, ny fanahy masina no afaka hanome maraina vaovao araka an'ilay teny ranokom-be teo, satria mantsy tsika olombelona nofotsika tsy mahatohatra fakapanahy, zay ny tena olana. Ny falementsika tena tsy voatohatra tsika, fa Jesosy Kristy nampanantena n'ilay fanahy masina zay hoe tsy lavin'Andriamanitra ozy izy raha angatahantsika aminy. Misy antony le izy, satria rehefa sendra fakapanahy na fijangajangahana io, na kolokolo, na halatra, na fatezerana, na tsy famela-keloka, na zavatra na olona maka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izay atao hoe sampy, tsy voatohatra tsika izany fakapanahy zany. Fa raha miantso ny fanahy masina ianao, tena minoa fa hisy hery izay tsy takatrao, tsy takatry ny sainao ho tonga eo ny eo ao anatinao, ahafahanao mandresy an'izany fahalemeny zany. Ny fanahy masina hampatsiaro anao tenin'Andriamanitra eo amin'ny fotoana iantsonao anazy, anazava ny sainao amin'ny fomba tsy takatry ny saina, satria ny fanahy masina ho ny tenin'Andriamanitra dia manome fahalalana, fahazava-tsaina. Dia rehefa le eo amin'ny maizina iny ianao dia hiposaka toy ny mazava ny fanahy masina ao anatin'ny sainao, anazava ny zavatra tsy takatry ny zavatra rehetra tsy mazava aminao, ka tsy andeha amin'ny maizina ianao, tsy hitsabaka anaty maizina rehefa ny fanahy masina no atsoinao. Dia ho tanteraka tokoa ilay tantara faharoa, toko 7:4 iraintsika foana hoe
hiala amin'ny ratsy fanaona ny malagasy satria raha samy miantso ny fanahy masina ny malagasy dia tena izy fifoazam-panahy ary dia ho sitrany Madagasikara. Pentekosta fifaliana. Pentekosta fifaliana. Falmeravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia mbola faly ifampizara amintsika indraina amin'izao fotoana ankehitriny izao. Fa nahandro aserevantsika nandatsahan'i Jesosy ny fanainy tamin'ireo apôstôly afon'izy alohan'ny elany tety amin'izao tontolo izao dia hozy izy hoe mahatsara anareo ny fialako aty raha tsy izany hozy izy tsy tonga aminareo ny fanahy ny mpananatra dia ilay fanahy masina izany. Fa androany ty teny anankiray ty no andeha hotsingaiko manokana ampaherezako antsika any amin'ny bokin'ny Jaona voalohany ihany toko 4:4 dia manambara an'izao teny izao hoe anaka lehibe izay ao anatinareo noho ny amin'izay amin'izao tontolo izao satria nahoana avy amin'Andriamanitra ianareo. Avy amin'Andriamanitra isika izao sy ianao izany avy amin'Andriamanitra izany dia izao anisan'ny taranaka voafiditsika ry havana taranaka nataon'Andriamanitra niavaka antsika satria voalohany indrindra asany tanantsika natao nitovy endrika tamintsika ary tsy vitan'izany fa nomeny fofony antsika dia efa nampin'izay rehetra efa namolavolana antsika dia natao tonga tataonantsika amin'izay ny fanainy dia androany mihitsy nisy tompo mampahery hoe lehibe izay ao anatinareo noho ny amin'izay amin'izao tontolo izao. Be da be ny fangejana, be da be ny famatorana, be da be ny fanenjehana, ny aretina, ny ady maro samihafa ny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa izao raha manaiky tsika hoe lehibe izay ao anatintsika ao fa andao no fantarina hoe iza ny tena ao anatintsika ao iza le lehibe lazain'ny ten'Andriamanitra eto. Raha ny ten'Andriamanitra manokana ny jerentsika dia izao hoe Jesosy Kristy Tompo le maty fa mitsangana ary velona indray le tonga famonjena izao tontolo izao ary fanampon'izany le mbola mampaniraka ny fanahiny hitoetra ato anatintsika sy ianao ka raha ireo lehibe ato anatintsika dia izao tsy misy mahafoana ary tsy misy maharombaka izay rehetra fitoeran'izany fanahy mahery izany. Ka androany aty ampaherantsika raha sendra ny tolefikatsika, raha sendra kifotsika, raha sendra miaina tao anatin'ny fanaintenana, tao anatin'ny fandisompanantenana tanteraka, androany Jesosy mihitsy mite tsy ireritsika, tsy irery fa misy ny miara-miady amintsika, tsy mora mandalo fizany toetra, tena mafy, fa rehefa lehibe ny herim-panahy anatsika, levon'izany ny nofontsika. Ka izao mampaherantsika androany ny tenin'Andriamanitra. Fa raha tena miaina ao anatin'ny fahalebazan'Andriamanitra tsika dia izao tsy maintsy avoaka an'Andriamanitra mpandresy. Ninona zany fisedrana, ninona zavatra miseho dia izao mieritreritritsika mandiny tenitsika fa tsy mampiala antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zany satria le tady mazaka amin'ny fitiavan'Andriamanitra no mbola mitaona sy misintona antsika mitazana antsika dia intana ny fahamarinany amin'ny herin'ny fanahiny izay mampitoetra ato antsika iny mahatonga antsika mifikitra azy ka mifikitra ny aminy. Ka androany Jesosy miteny maheritsika satria lehibe loatra le atao anatsika, lehibe le fitiavan'i Jesosy atao anatsika, lehibe le fiarovana. Raha endrika lehibe raha mijery fahalebazan'Andriamanitra fotsiny tsika dia tsy arefesiny izany, tsy takatry ny saina izany ary izay tsy fahatakarana ny fahalebazan'Andriamanitra izay mihitsy no andao konsiderentsika hoe tahaka an'izay le fahalebazana atao anatsika ato rehefa atao anatsika ny tompontsika. Ka dia izao samy mahery hiaina ao anatin'ny fifaliana araka ty raha manaraka ty hoe hiaina ao anatin'ny fifaliana niza te haningotra dia izao tsy maharombaka azy zany satria efa Jesosy no atao anatiko. Dia ao anatin'izany Jesosy mitoetra atao anatiko izany dia izao tsy hitsatra ny vavako fa hidera azy foana hoe hideranao hatramin'izao ko mandrakizay. Dia ho azy irery ny voninahitra dia samy maheresika ho voninahitra ny tompo dia tsena ny fanahy masina ao anatin'ny fifaliana. Tahi tompo daholo. Je veux danser et louer.
de ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. So de efa matoritory ary tandreo fa mbola tsy mifarana ny fotoana, mbola be de be mihitsy a ny zavatra hitranga eto a. Mbola maro koa ny artiste mbola ho avy eto a. Mbola manasanao ary am'izao fotoana zao hoe mbola tsony tapaka sy namana, mbola partage eo a, mbola identifie eo zay namana tianao avy, mbola ho avy eo ry Antsan Kristy, Lovatina, Verana Evson, mbola isy fizarana, mbola isy fiderana, ira mbola hetsika daholo efa fa am'izao fotoana zao tena hoe efa fifaliana no trehatsika ira hetsika daholo manaraka eo fa tena aza miala mihitsy a, aza miala fa mbola hotoizatsika amin'ny fiarahana. Misy fizarana kely tiako atao am'izao fotoana zao a ho atsika tanora Pentekosta fifaliana moa zany ny thème ny ty hetsika ty a, de fizarana amina teny a verset zay fa fantatsika tanora loatra. Mino a fa efa heninao ty verset ty a, fa mety ho saintsaintsika kely vetivety fotsiny a, tsy lavaka resaka ao amin'ny mpitoriteny a, toko fa 1:10 a, ny 9:7 a hatramin'ny 9:10. Matetika le tapany ambony iny fotsiny vakitsika fa taritsika de hoe zany tena verset tsara ho an'ny tanora e fa aloha vakitsika hatramin'ny 9:10 izy vakina aminaran'i Jesosy. Mifaliry zatovy de mbola tanora ianao a, ary aoka ho fonao ampifaly anao amin'ny andro fatanoranao ka mandehana am'izay sitraky ny fonao. Mety tsara zany a, sy izay jereny masinao nefa aoka ho fantatrao a fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao a am'izany rehetra zany toy izatsika ihany. Koa esory ao am-ponao ny alahelo, mazava tsara mihitsy a, ary avilio tsy kasika ny nofinao ny ratsy. Fa ny fahatanorana sy ny fahatanjana de samy zava-poana. Aza mijanona fotsiny am'le mifaliry zatovy de mbola tanora ianao ka mifonao ampifaly ny nofinao sy ny zavatra hita masinao, zavatra jerenao fa tonga de toizatsika hatramin'ny farany, sady miteny izy hoe mbola ho tsaraina ianao amin'ny zavatra ho ataonao. Mbola miteny koa ny ten'Andriamanitra hoe tandremo a, avilio tsy kasika ny ratsy a, ny momba anao rehetrarehetra ny nofinao. Zay fotsiny afatra omeko atsika androany hoe ndaotsika hifaly. Inona le fifaliana? Le fifaliana tsara indrindra, tsy le zavajavatra zay ny ainatsika mahatanora atsika
atsika le hitatsika hoe profiteo tena zavatra mila profitena de tena hoe efa miaina le fanamasina tena efa hoe le fanamasina lay nomena andriamanitra atsika miaina atao anatytsika de zay no ame atsika fifaliana zay ny ame atsika tena hoe afaka ifaly fontsika isanandro isanandro rehefa tena miasa atao anatytsika ny fanamasina misy raha tiako zaraina aminao tia ira namana ira taony Miora Gabriel Ascarina zay tena fijoroana vavolombelona ataony izy ireo mihitsy hoe ny fiainana eto tany ohatry ny fanandramana doly fa tsy namme fifaliana fa Jesosy ihany tonga de mamy le fifaliana sy le fiainam-baovao ndao ary Miora Gabriel Ascarina anjareo zao lasao anatin'ty herity indray zay dia manentana atsika hiaka idera an'Andriamanitra hiaka ifaly miaraka aminay le hira moa milaza hoe ao amin'Andriamanitra ihany no tena ahitana fitsarana efa nandalo ny fiainana zao tontolo zao zay fa tena hoe tsy nahita takan' Jesosy Jesosy afaka nanavitra anay Jesosy nampitraka anay indray dia nampijoro anay ka afaka indray zay androany idera sy anambara momba azy ilaza hoe Jesosy ihany Jesosy hatramin'ny farany fotoana izay sy mbola nalalapo anao nitady fifaliana sy fiadanam-po izao fiainana izao ka tsy misy soa azo arina aminao eo nelanao ilay tsy ay matsaray matoky aminao Jesosy io fianao ianao tsy mpanafuyay Siva
fifaliana no mangina mitokantranonao androany amin'ity andro pentekoste ity dia ny fanany fifalinany meno atsika dia amantatra koa tsika hoe inona zany fifalianao amin'ny Jesosy zany. Mino fa raha manaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ianao dia tena atsapan'izany fifaliana zany, atsapa fandresena sahady satria zavatra efa nomeny Jesosy atsika zany ary omeny amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany koa izay aty anatintsika tsirairay avy. Dia ny ato anatin'ny foko manokana dia tena hoe faly aho satria mahatsapa famindram-po isan'andro, faly aho satria tena ampo any ankonako ny fahasoavan'Andriamanitra isan'andro ary miavao isa-maraina, faly aho satria efa mpandresy, dia faly aho satria efa mandova mihoatra lavitra noho ny zavatra takatry ny saiko sy hita ny masoko androany ny zavatra efa homaniny ahy. Dia mino aho fa enao ihany koa tsy hoe hijery fandarana fotsiny na ohatr'izany fa tena andray an'izany fifaliana zany izay voizina ao anatin'ity fotoanantsika androany ity. Dia mino aho fa ho kasihan'ny fanahy masina manokana ianao raha te hiaina n'izany fifaliana zany ianao miaraka amin'ny fanahy masina dia angatao fa mino aho fa anome anao izy ary mihoatra noho izay efa eritreretinao ary no mbola omenanao indray dia ho feno fanahy masina tsika dia hitobaka ary ho tonga fitahiana ho an'ny manodidina antsika, ho an'ny ankonantsika, ho an'ny vadintsika, ho an'ny ray aman-drenitsika, hitondra fifaliana, hitondra an'ilay fahazavana naizana itsika. Dia manona fiadanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy, dia manona ihany koa tena nitoy ny fiainantsika androantsika mety manovy fifaliana be dia tena hoe mandritry ny toy ny fiainantsika dia ho hitantsika taratra zany tsika hita dia ny manodidina antsika koa hita an'izany amin'ny fiainantsika. Dia ity hira anankiray ity hira fandresena no entinay izay tonga dia manona fandresena mihitsy no manoloana ny zavatra rehetra, toe-javatra rehetra izay atrehantsika satria efa nomeny Jesosy ho fandresena, efa nomeny ilay izy dia anjarantsika ny mandray sy ny mino an'izany. Raha mijery ny circonstance androany sy ny rapitso ny omaly dia tsy mora amin'ny fijery maha-olombelona fa Jesosy efa nandresy ny nofo, efa nandresy ny zavatra rehetra ary na ny fahafatesana azy dia mbola fandresena raha miaraka amin'ny Jesosy. Dia mino aho fa iverina aty anatintsika zany dia iverina aty anatintsika ihany koa ny fitahim-panahy rehetra, ny are-panahy rehetra izay efa nomeny Jesosy dia zavatra ohatrany hoe tsy mila angatahantsika intsony satria efa nomeny vao nandray azy tsika dia efa nomeny dia andao fiderana azy no amenoantsika ny fiainantsika, ny androm-piainantsika sisa fiderana azy dia anonontsika ny mahandriamanitra lehibe sy mahagaga azy dia hiandrintsika ny fomba fiasany amin'ny fiainantsika satria tena miasa io Andriamanitra io. Dia mino an'izany ao anao raha mpandresy ny Jesosy ao anatinao dia ianao koa zany efa mandova fandresena dia ndao inoantsika zany dia hifikirantsika ny teniny dia mahereza indrindra ianao arany dia raisy ny afatra ao anatin'ity tononkiro ity. Tahiny Jesosy.
tokana mody ae tsy noho ireo asa vida fa famindramo kizarambola mitaraina aianao efa miady oae naneonao ny faefanao ny fiainako ianao no mampandresy ai amin'nyady atreiko folaniaiai fizay ataonao miara-miasa so ianao no mampandresy ai amin'nyady atreiko folaniaiai fizay ataonao miara-miasa so fanazarana finona no ampianarinao ai mandresanao zay no idorona tsisy ampanay le ianao no eny ai teso tony mifanaikio miteninao mampanakrana fanesena mahery anao zay no fantatro akanao ikoataratra hanao ny voninahitra fa ianao no mampandresy sai ao ilaza fa pandresy afakao miwabikio antanana pandresy kio hoy ny mpanao salamo hoe ampandrenesy fifaliana sy faharaviravonao ifalian'ny taolana izay voavakivakinao ankafaliana indray no idiranay antokatranao amin'izao tolakandro izao tarika vers 900 dao tsika hiaraka izara fifaliana ifampizara fifaliana hiaraka anandratra sy ideran'ny tompo araka ny loha hevitritsika hoe pentekosta fifaliana ny pentekosta izay iainantsika androany ty dia ndaotsika raha ny fampahery ndaotsika hifaly ahoana ozy ianao no hifaly afaka mifaly ve raha sendra misy fisaonana na misy alahelo na misy zavatra mety manavesatra ny fo tena andriamanitra nefa miteny hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izaho indray hoe mifalia dia noho izany dia afaka ny faly zany isika afaka ny atao tsara zany ny manovo ny fifaliantsika tsy amin'ny zavatra hita maso tsy amin'ny zavatra iainana na zavatra ivelany satria ny mpanao salamo koa mbola ao foana no angalantsika n'izany tena andriamanitra hoe ny loha ranoko rehetra dia ao aminao izaho mijoro reto izay hitanao reto vavolombelona zany loha ranoko rehetra dia ao aminao tena tiako izany tena andriamanitra zany rehefa jesosy ny loha rano fifalianao rehefa ao amin'andriamanitra no loha rano fifalianao ao anatin'ny fiombonantsika ao anatin'ny vavaka ao anatin'ny teniny ao anatin'ny fiderana ao anatin'ny fitsofana azy dia ho tanteraka eo aminao le hoe hifaly mandrakariva ianao satria fifalian'andriamanitra fifaliana avy any an-danitra no hitoetra mampotsika izay tsy fifaliana amboamboarina na volena tsy hain'olombelona izany fa avy amin'andriamanitra dia tena tanteraka ary tena misy izany ndaotsika ary hifaly hoy koa ny mpanao salamo vakitsika farana salamo fahina amby folo andiny vavalo hoe ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozoozo aho izany hoe falian'ny foko sy raviravon'ny fanaiko ny nofoko aza hitoetra tsy manana amen daorintsika hifaly
fiarabanantsika rehetra indray any amin'izay toerana misy atsika rehetrarehetra any a falibe izay tarika amin'izay kristy afaka mandray anjara indray amin'ny fampizara amintsika amin'ny latin'izao pentekosta fifaliana izao miaraka amin'ny Mafy sy ny Fiderana tena amintsika tsiraray avy fa zao pentekosta izao tokoa fa tserovantsika izay latsahany fanamasina ravana malala amin'ny tompo dia tena tokony fifaliana lehibe ho antsika kristiana satria tsy hoe nilatsaka fotsiny fanamasina fa mitoetra ao anatin'izay rehetrarehetra mino an Jesosy Kristy tompo izy ary azodorona fa ny fanamasina dia tsy hoe ery fotsiny ihany fa Andriamanitra mihitsy izay manaiky hitoetra ao anatintsika tsiraray avy ary anisan'ny vokatra hoentin'ny fanamasina ry havana dia izao ny fifaliana ka mahasambatra antsika zanak'Andriamanitra manana azy dia izao ninona mety vadim-piainana ninona mety zavatsy sarotra mitranga dia izao hoe tsy voafafa izany ny fifalitsika satria ny fifalitsika dia tsy miankina amin'izay mety ho sarotra hitan'ny maso na amin'izay sarotra mety hiainana fa miankina tanteraka amin'ny fanamasina velona ao anatintsika tsiraray avy izany indrindra ny ry havana no anisan'ny fatakarana voarain'ny Paoly sy Silasy rehefa iny izy ireo tao tranomaizina iny tao tranomaizina ry zareo dia ny zavatra mahagaga ny olona rehefa ampidinina tranomaizina dia manao izay ivoahana mitomany menimenina malahelo fa i Paoly sy Silasy kosa rehefa nampidirina tao tranomaizina dia ny faly mandrakariva izy ireo ary feno fiderana ny vavany izay manambara fa ny fanamasina ao anatiny dia tena manome vokatra fifaliana tokoa teo amin'ny fiain'izy ireo ka tsy voafafa an'izay mety ho sarotra hitan'ny mason'izy ireo ny fifaliana ka inona ny vokatra rehefa nifaly izy ireo rehefa niteran'Andriamanitra izy ireo dia tapatapaka ny zioka rehetrarehetra tapatapaka ny fatotra rehetra ary nareo miaramila azy izay niambina azy ireo dia tonga mangetaheta an'izany Andriamanitra mitondra fifaliana sy nanafaka azy ireo zany kanandray an Jesosy ihany koa ho tompo sy mpamonjy ny fiainanka eto am-pamarana ry havana malala amin'ny tompo dia teny aminao andao isika hiteny tahaka ny Abakoka manao hoe misy zavatra mety tsy mamotsina misy zavatra mety tsy mandeha arak'izay fisaintsisainanao fa fantaro fa tsy voafafa ny fifaliany Abakoka ninona mety tsy ny tany masony dia tahaka izany koa tsika kristianina mihoatra noho izany azy satria manana ny fanamasina isika dia andao hifaly mandrakariva satria aza-danona mety handalo zavatsy sarotra ianao saingy izao izay rehetrarehetra miaraka amin'ny Jesosy ka mifaly miaraka amin'ny Jesosy dia aza-danona mandrakariva fa tsy maintsy mivoaka mpandresy satria afany miaraka aminy taitompotadoko Jesus
ny miaraka milay mahita fiadanako mantsakizay fanary sarotra sy olana mamay hitanany mahery ampiaranay tena faya mahita fiadanako tikolo tramandraikizay tena fokoanao ty foko babobabonao babonao ao amizao mahita fiadanako tikolo tramandraikizay tena fokoanao ty foko babobabonao babonao ao amizao Pentekosta fifaliana. Pentekosta fifaliana. raiso amin'ny finoanariavana ny tsodrano izay tolotra amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo fa andriamanitra raintsika raybe fitiavana tanteraka izany amin'ny fiainantsika hitainao ny tompo anandratra anao ane ny tompo ampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo anome anao ny fiadanany andriamanitra raintsika ny fanahyny mahery ny fanahy masina ampitoetra ao anatintsika ny fifaliana izay tsy azon'izao tontolo izao rombahana ombanao ny tompo fanahy mahery no aperaka jesosy ao anatinao fa tsy fanahy io sa mandiana maliova malasana fa mombanao andriamanitra amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen tena faly betsika fa totosasomatsara izao pentekosta fifaliana izao isorana ny tompo isoran'andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina fa vita somatsara tena hoe voninahitra dia hoazy reka minao fa nahazo hery ianao nandritra nyty pentekosta fifaliana ity isorana daholo reo miaranobo nantoka rehetrarehetra nafahana natosandany namaly ny antsony reo mpanompon'andriamanitra zay tena niaraka satria tsy afaka nanderery any ao amin'ny ekipa nika masy fiderana raha tsy namaly ny antso ianareo rehetrarehetra tena misaotra tompoko misaotra reo aina manjery be deaibe zay niara niasa tena nafahana tosana zany sy niana manokana am'izany ny esm nafahana nandefa mivantana amin'izao fotoan'izao eo koa ny rbm nandefa mivantana an'izao zao niaraka rehetrarehetra gazety taratra tena hoe saotra be deaibe tompoko raha tsy nisy ny fiarana taminareo a dia tsy tanteraka izao saotra be deaibe atsika rehetra zay mijery zay mbola hijery anyty pentekosta fifaliana ity raha nafinaritra anao mbola partageo foana satria zao fotoana zao mba hanaovantsika ny publicité any andriamanitsika dia ho tahin'andriamanitra fiadanana miarahaba daholo a misaotra anareo daholo ny ekipa nika masy fiderana rehetrarehetra amin'ny manaraka indray e fiadanano pentekosta fifaliana pentekosta fifaliana fa ny fanjakan'andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy amin'ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina Romanina toko 7:7 Pentekosta fifaliana iarahanao amin'ny ika mafy sy fiderana iara-paly indray tsika anovo hery avy amin'ny fanahy masina ka iara hitera ifampahery sy iara ivavaka ihany koa iaraka amin'ireo mpanompon'andriamanitra sy artista maro avy eto Madagasikara ary koa ny any ivelany Joseph Taff Lovatina Pepe Shine Rojo Nyavo Ansany Kristy Mialy Rakotomamonjy Kloina Jaus Band Ferra Nefson ary Betia sy ny sisa Pentekosta fifaliana ny sabotsy 12 Meo avy zao dia anomboka amin'ny 2 ora ao amin'ny page Facebook nika mafy sy fiderana sy ny radio vaovao maso Pentekosta fifaliana Pentekosta fifaliana